fangatahana famindra-toerana afindra toerana ireo mpitondra reo rotation des responsables ozy izy zahay tokony isy turnover agnatin'io raha iarahantsika mahalala fa ny mpitondra anankiray tsy afaka mijanona responsable anankiray a 3 taona mihoatra ny 3 taona 5 taona tokony ovana fa rehefa ela eo izy a misy ny corruption dia misy ny favoritisme dia fandefasana olona sur terrain hanao évaluation a any moa ny membre de gouvernement ny parlementaire fa tokony ho isy any koa ho isy koa zanaky ny faritra midinany io le approche sociale tenenina teo a satria ilana fampihavanany eo am'izao fotoana zao ny miady ny sampiray tanàna any dia io no ilana tsy maintsy ilana fampihavanany io ka raha mba misy zanaky ny faritra mandehany a matoky ireo ray aman-dreny reo satria zanany no makany fa ny action ataon'ny fanjakana matetiky action ponctuelle ihany midinany ny membre de gouvernement midinany ny député miverina izy rehefa avy eo dia mandehany ny force manao coup d'arrêt dia vita ny coup d'arrêt miala tao izy rehefa avy eo dia rehefa miala izy tavela eo le olona ka raha hanondrotondro olo le olona any toerana zany hoe ianona malaso ka reny olona reny tonga amin'ny gendarme avoaka ny gendarme tonga any amin'ny tribunal hoe faute de preuve dia avoaka dia hamalifaty izy eo dia tsy miteny le olona zany zay zavatra zay no misy fampiresahana tsy maintsy atao misy fifandaminana tsy maintsy atao anatin'io ao zany anatin'ny zavatra ny resahana iato koa moa zany a dia fametrahana le dina ilay ny dina io a zay zany anankiray ny fanaraha-maso ny tsenan'omby sy ny fivezivezen'ny omby any toeranany zany misy zavatra tokony matipaika io fa tsy hoe mandeha fotsiny le atsika ny eritreritra nefa misy omby anarivony androarivony raha mandeha amin'ny lalany io sy ny midina betroka nareo dia misy omby a analiny maro isan'andro miakatrany akoatrany mandeha tobile dia misy ny mandeha tongotra sosikevitra na nomenay koa moa zany anatin'ity a dia le hoe fanomezanasa ny tanora fanaovana projet agny zany omenasa le tanora fa am'izao dans un premier temps aloha le projet IMO io zany fataon'ny fanjakana any ny projet IMO io zany tokony mametraka amin'ny zone rouge rehetrarehetra nisy an'io ny zavatra resahana iato koa dia tokony ampidirina io moa zany efa miasany koa ny BGRC amin'io le hoe catastrophe le zavatra manjo agny io resaka dorotrano io resaka faty olona io a dia tokony anatin'ny catastrophe humanitaire io ka tokony homena fanampiana faran'izay aigana reny olona rehetrarehetra reny zany ny à court terme dia fametrahana an'ireo poste avancé reo fametrahana ka miaramila any fantatra ne hoe tia ny lalan'le malaso e raha reny zany no ametrahana camp militaire na kana gendarmerie dia tsy afaka mandalo le malaso fa tsy hoe mandeha agny foana ny miaramila dia manao zay ataony zany satria ireo ray aman-dreny any toerana mahalalany io zanany eneny eo an-toerana io hoe misy zanany amin'io malaso io satria n'io malaso io a raha tsy misy indicateur tsy ho tonga eo an-toerana io ka fantany ny zaza ratsy am'ireo zay zany ny zavatra voalohany zay zany ny zavatra faharoa maika le fandefasana ny membre de gouvernement any a reo député a fa tokony kosa zay efa any am'izao fotoana zao fa tokony kosa arahana mba misy zanaky ny faritra koa mandeha agny satria zahay am'le approche sociale tokony priorisena zany le firesahana ambany kily io ankazomanga firesahana ankazomanga eo zany tokony priorisena io am'izao fotoana zao fa tsy hoe mandeha manao coup d'arrêt tsika fa tokony coup d'arrêt définitif na hoe mandeha manao action ponctuelle any tonga ny membre de gouvernement tsy sisa vity dia mandeha izy rehefa avy eo fa tokony hitohy zany resaka zany any an-toerana any ny zavatra mahamaika koa tokony occupena ny tanora any zany hoe zahay moa zany mieritreritra hoe anao projet de développement iny nefa mbola moyen terme fa projet IMO io zany tokony fenonan'io le zone rouge mba miasa le tanora rehefa mahazo vola amin'io izy a dia zava-dehibe zany zay ny zavatra mahamaika atao any koa dia io resaka miaramila reo zany a mena fitaovana ampitombona anisany
tsy ho telo na 10 ihany anaty brigady anankiray zay anenjika ny malaso 20 na malaso BDB fa ampitombona zany io zay zany de ny zavatra angatahanay koa le famindra-toerana reo responsable any toerana rehetrarehetra reo na ampanaovana rotation zany satria tokony izany hoe misy responsable any misy 10 taona amin'ny toerana anankiray fa raha ny ara-panjakana de hoe 3 taona tsy mihoatra ny 3 taona na 5 taona izy no mipetraka eo zany no zavatra tsy tokony ho atao amerenana an'io ary zahay moa zany araka tenenina zay hoe de vonona tokoa ny fifamia andray andraikitra hatramin'ny farany ary ny zavatra mahamaika ihany koa de le hoe famorina ireo ministère concerné andinika akaiky an'io anatin'izay justice anatin'izay ny décentralisation intérieure anatin'izay ny élevage anatin'izay ny défense sy sécurité intérieure zany anatin'izay manao réunion d'urgence zay ka mametraka karazana comité anankiray contrôle et suivi an'io zavatra atao io ary anisan'ny zavatra maika ihany koa ny fametahana karazana force spéciale amin'iny zany hoe iediana amin'ny halatr'omby amin'iny toeran'iny zay angambany amin'ny ankapobeny zay zavatra tena mahamaika anay any an-toeranany